hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. tonga soa tanatin'ny fandarana mba hovanina tsika amin'ity alarobia 20 jolay 2020 ity miarabany ray aman-dreny ny mpanabea ny général Désiré Makavelo. Miarabanao Andriamantotsilavina dia miarabany Andriamanto Marka sy Arlanta atsy amin'ny saro sy ny onjam-peo aty miarabantsika rehetra mpanaraka amin'ny fandarana toko. Ny fandarantsika moa mazava ho azy mizara telo mazava tsara ka misy ny famelabelaran-kevitra 20 minitra izay ny 20 minitra manaraka azy andraisana ny SMS ary ny 20 minitra marana anazy kosa dia andraisana ny antso mivantana avy amintsika izany. Noho izany azonareo atao sahady ny manoratra SMS ho anay amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Andeha ho tsahivitsika kely ny resaka izay natao teto tamin'ny heriny toy izao. Ny songadina indrindra atao anatin'ny resaka nataontsika dia mahakasika ny fitiavana sy ny tontolony. Izay no tena ny songadina ireto kosa nefa misy fehezanteny ahafahantsika mamerina kely ny fitadidiana sy ny resaka izay natao tamin'ny heriny toy izao hoe fanomezana asina sy lanjan'ny tantara ny tany ary ny teny dia manampy amin'ny fanavaozana satria mba miaingy amina zava-misy ny paikady mpampandrosoana. Ankoatran'izay dia hoe ny fitiavana sy ny tontolony dia tsy afaka misaraka amin'ny olombelona. Isika raha teo no arian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitiavana ary indrindra nataony mitovy endrika aminy. Ny fitiavana dia fanoloran-tena ho isika teto noho izany dia finiavana tsara ananan'ny tsirairay ny fifanajana sy ny fanajana ary indrindra ny fifampitokisana. Misy endrika efatra ny fitiavana ho isika teto dia eo ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavana eo amin'ny mpivady, ny fitiavana eo amin'ny mpianaka ary ny indrindra ny fitiavana eo amin'ny mpinamana. Dia ireo ny resaka izay nataontsika teto tamin'ny heriny toy izao. Misaotranao tsy lavinao mampahatsiaro an'izay fa zava-dehibe daholo le zavatra ataontsika eto dia oka ho lazaina fa hoe misy lanjany ary mety hanova ny fiainantsika mihitsy ny ataontsika hoe mifanatanterahana na dia ny ampahany ihany azy amin'ireny resaka ifanaovantsika ireny. Izay moa no tanjona fanabeazana olom-pirenena hovanina, izany hoe mitondra vokatra tsara tsy ho an'ny tenany ihany feo anivon'ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina ary koa mipaka hatrany amin'ny firenena. Tamin'ny heriny dia nilasitsika tamin'ny fandarana mba hovanina fa mila hivererina kely ny resaka fitiavana sy ny tontolony. Nanampatsiron'Andriamantotsilavina teo izay isaorako azy. Io fitiavana sy ny tontolony izay loharan'ny poiran'ity fandarantsika hoe mba hovanina ity ankehitriny. Tsy maintsy miaina fitiavana ny olombelona tompoko satria endrik'Andriamanitra no nanaovany antsika dia fitiavana tahaka ny endriny. Izay ny any amin'ny bokin'ny Jenezy zany mamorona. Tena miaina izany fitiavana izany tokoa fetsika. Raha miaino ny vaovao amin'ny aino aman-jery mijery amin'ny gazety amin'ny tambadroatra tserasera dia tena mametraka fanontaniana hoe tena miaina izany fitiavana izany ve ny vahoaka malagasy. Araka ny fanoresahana teto amin'ny fandarana dia misy endriny dimy avy nampatsivon'Andriamantotsilavina teo ny fitiavana iainana ary tena hoe ireo endriny dimy ireo ny ray amin'ireo tsy maintsy iainanao. Ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan'ny mpivady, ny fitiavan'ny mpianaka, fitiavan'ny mpianakavy, ny fitiavana namana. Tena hoe io fitiavana io dia ohatra ny rivotra hoe iainana, ohatra ny rano sotroina. Ary efa nampatsivitsika teto tamin'ny heriny fa hoe ohatra ny trondro izay miaina ao anaty rano dia ny rano izay iainantsika dia ny fitiavana. Raha avoakanao avy ao anaty rano ny trondro dia maty. Izany hoe ny olombelona tsy miaina fitiavana mihitsy na dia ny ray amin'ireo ny tanisana teo ireo ary mety hoe velona fotsiny izy mirery fa na ny fanahany na ny toepony na inona dia efa karazany misy faharavana ao anatiny. Ka tena zava-dehibe mihitsy zany iverenantsika amin'ny fitiavana io indrindra amin'izao vanim-potoana tena hoe misy orooro, misy tahotra sy ny sisa sy ny sisa.
dia tena ilaina mifampahery fampaheritsika mianakavy toko vao tamin'ny herinandro teo nanao famelabelaran-kevitra ho an'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mikasika ny hoe le loha hevitra nangatahany zareo dia hoe tandindomondoza ny hoavin'ny taranaka ayahy avy amin'ny ray aman-dreny io ary tena mitombony io ayahy io satria miova tanteraka ary resantsika matetika eto mifandarana baovanina ny rifim-piarahamonina tsy ao ntsony ny kolontsaina fototra mahamalagasy atsika dia ny fanajana ny fifanajana izay rehefa misy ny fanajana sy fanajana zany dia midika fa hoe miainga avy amin'ny fitiavana zany zavatra any rehefa nyteneny hoe tanindonondova ny hoavin'ny taranaka dia ozy hoe tsy ny zanakitsika ihany tsy ny taranaka fitsika mianakavy mihitsy ny tandindomondozy amin'le hoe rafim-piarahamonina miova tanteraka izay anjakany ataontsika hoe ny serasera samihafa io tambazotra serasera samihafa io nitsotra indrindra dia le hitantsika amin'ny telefona io fa mbola misy be dia be ary indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana izao tanora tena hoe lina ary azo lazaina koa aza hoe mahafehy mihitsy an'ireny teknôlôjia avolenta anisan'izany ny ataony hoe intelligence artificielle tena zavatra manova tanteraka na toe-tsaina na toe-po na toe-panahy zany hoe le mahaolona anao mihitsy eny novany ary rehefa tena hovany tanteraka ny mahaolombelona anao a dia lasa olona ianao fa mitovy lenta amin'le hoe sary olona na robot zay aizo baikona zay tena afaka manao mihitsy ary indrindraindrindra efa tena misolo toerana ny olombelona mihitsy tena any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny sehampamokarana any amin'ny industrie sy namany hoe mihena andro manalina ny mpiasa olombelona mpiasa amin'ireny sehatra mpamokarana ireny fa soloana ny ataony hoe robot le ataontsika hoe fitaovana ary io fitaovana io tsy mbotra ny olombelona hoe mety sasatra fa tsy mety sasatra fa nampiasanao mandritry ny 7 ora tsy mijanona mandritry ny herinandro mandritry ny taona dia manao foana raha tsy hoe misy fahasambana fotsiny any anatiny io ataontsika hoe robot io ka zay indrindra ny tena mahatonga hoe tena tandondomondoza ny ray aman-dreny no miahiahiny zany fa za mampanabe dia miahiahy ho antsika mianakavy mihitsy ho an'ny mpiarabelona mihitsy raha vao tsy miaotsony ny fifanajana ina moa le fanajana tena hoe tokony izy indrindra tsy resaka fotsiny ao tokantrano any stupifezana isaka zany le fanajana io tena hoe fanajana lalàny ny dina-piarahamon'ny pirenena ny dina ny fanaovana ny malagasy ny tena anisan'ny saroa averimberina foana ny io re olona ny malagasy izy sy manaja lalàna zany fa sy manaja dina manisy azy ny mandisy ajany manisy fotony ny atao hoe dina apetrao ny dina fa ho hitanao fa miova ny fiarahamonina za tena mametraka mihitsy aza tenena tsona zany lalam-pandrena zany fa hoe dina piarahamon'ny pirenena tenenina ndrintsika hitan'izany hoe fanavaozana zany raha vao miditra ao anatin'ny fanavaozana zany tsy maintsy misy ny fiavaozana manomboka amin'ny tenanao na toe-tsaina na toe-po na toe-panahy iaina ny tena atao hoe fahamarinana iaina ny atao hoe fahamarinana ary zay zava-dehibe raha vao miteny zany fahamarinana zany keo tsy miaina fahamarinana mihitsy anao raha tsisy fitiavana ao anatiny zany natao hoe le fitiavana io ny tena fototra iaina ny zanak'olombelona tompoko ohatra miteny fotsiny hoe ajaiko ny tenako satria tiako ajaiko ny hafa satria tiako ajaiko ny tontolo iainako satria tiako ajaiko ny dina sy ny lalàna ny fiarahamonina manomboka any amin'ny fokotany izay misy ka hatrany amin'ny firenena maha-olo-pirenena vanina zany rehetrarehetra zany iny matoa averimberina tompoko tsy finetiny hoe fitiavana ty amerimberina fa tsy mahita zavatra olo zay za mahita zavatra olo zaina foana fa ny marina tena hoe isaky ny masoandro miposaka dia mahita zavatra hafahafa foana ianao amin'le fiarahamonina ahoana moa tsy amerimberenako ny hoe fifanajana sy fanajana ary rehefa tsy aotsona zany fanajana zany sy fanajana zany dia tena mariny tena tandonondoza tokoa tompoko tsy nitaranaka fotsiny ma fa na ny mpiarabelona miaina amin'izao vanim-potoana izao azy io ma
tsy eto Madagasikara ihany maneran-tany fa miapotika mihitsy tompoko ny fiarahamonina zany tsy azontsika lavina zany miapotika ny fiarahamonina iny dia mbola averiko ihany ny fampiasana be loatra ny tany ataontsika hoe teknôlôjia avolenta satria dia ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta isan-karazany ampiasaintsika io indrindra fa ny tanorany iny tena havanana ny fampiasana azy tena milaza aminareo tena mahay mikirakirana io raha ny zoko loatra zao za aloha dia efa tsy mahay mikirakirana izy io tsony fa milaza aminareo fa nanzafy keliko nanzafy aviko dia mahay mikirakirana ilay izy tsy mahay mamaky teny akory ny sasany fa dia amenao an'io fitaovana telefônina io izy dia ho hitanao ny anaovany azy hainy mihitsy mikirakira azy tena hainy ary azoko lazaina hoe voafeny ary nefa amin'ilay hoe voafeny ny zavatra tiany ho hita dia hitany eo tokoa na mety zavatra sanatry ny vavaladiany lela mamofady dia hitany ary matetika ny zavatra manitona dia ny zavatra manataitra na ny toe-tsaina na ny toe-po na ny toe-panahy manataitra ny maso manataitra ny sofina izany ny zavatra manitona azy ary ny tanora ny tena voasarika io zavatra io ary ihany ny tena mapetraka mihitsy n'ilay hoe mitandondrosa amin'ilay fampiasana nefa tsy azo sikelana any io izay le tena hoe tsy maintsy hiatrehana fa tsy za tsy hanao zany za zao amin'ny efa olon-dehibe mihoatra mivalopolo taona mihoatra lavitra be dia afaka mitena hoe za aloha na tsy mahay an'io ary tsy mampaninina mihitsy fa tena ny tanora zany lazaka anao na za fiafika raha mahay mikirakira an'ilay izy ary samy aina ny vanim-potoana iainany tamin'ny vanim-potoana mbola na tanora na zaza dia ny tena ny aina n'izany vanim-potoana izany mihitsy tanteraka ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany ary tsy azonao hoe ometiny ny zanakitsika ny taranakitsika raha miaina mihitsy ny vanim-potoana izay iainany ao anatin'izany taontsika hoe intelligence artificielle izany tena lasa noho izany rehetrarehetra ny eny tompoko ny mantena hoe tsy misy fifandraisana ampotsony eny ny olombelona na dia onivony ankona ny hitako zany amin'ireo olona mangataka fionana tena tsy misy tsony zany fifandraisana-po zany izay ny fifandraisana-po io no tena lazaina hoe fototra iaingan'ny fiarahamonina ary tsy eo amin'ny fiarahamonina eo anivony eo manodidina anao eo fotsiny fa tena hatrany amin'ny firenena tsika teto anisan'ny noresahana teto amin'ny famelabelara-kevitra teto tiako to ampatsahivina kely hoe izay mifeny toe-karena eo amin'ny firenena iray no tompon'ny tany mba tiako hiverenana kely io amin'izao fotoan'izao manko dia be dia be ilay firenena vahiny te hiposesika eto amintsika eto mihitsy izay mifeny toe-karena tompoko no tompon'ny tany na hanao inona ianao na hanao inona dia izay ny marina fa isika rehefa tsy mahafeny toe-karena tsika malagasy dia vahoaka monina eto fotsiny ary matony mampahatsiaro n'izany reo tonga amin'ilay obolan-drazantsika moa io hoe ny anao nitsongona ny maty tsy tiana ny mandevimbelona tena marina ny zany sanatry ny vavaladiana eto tany-drazantsika dia tsika lasa tsy tompo tany tsony fa vahoaka monina eto fotsiny fa dia ny vahiny ny tompo teny ary isaky ny misy fandarana eto matetika ny teny zany hoe zareo vahiny reo anio ka raha voalasa ny velany dia milaza ny tenany hoe malagasy anisan'ny manan-karena indrindra ty akaiky ny continent africaine ao anatin'ny Madagasikara malagasy 5 vahiny anisan'ny nazo ambara tamin'ny hoe fitadiavana tanora zay hoe afaka mananganora vahiny tena milaza mihitsy izy raha vavoaka ny velany dia izay malagasy izy monina eto Madagasikara koa indrindra ary indrindrindrindra izy no fikarena eto amintsika marina loatra misy any ray aman-dreny anankiray tamin'le fivoriana natrehako sady hoe nanaova famelabelara-kevitra koa tao amin'ny fivoriana io dia izao tsara nataon'le ray aman-dreny dia tena nanaitra be mihitsy ilay zavatra ny teneniny ozy hoe isika eto Madagasikara nkeko izy dia ny mifehintsika dia karavasy nareo sanatria fahavaladiany tela verina mifaly amin'ny fanjanahana indray hoe karavasy zany eny sanatria mivavy ohatrany io karavasy iny avo mandroso hoe karavasy ozy izy mampiaina ny vahoaka malagasy ozy dia ny karavasy dia tena hita tena ohatrany izongozona mihitsy ny loko
ny tenenany andrizy fa nazavainy mihiratra ny masoko rehefa nazavainy de hoe inona lay karavasy hay hoe fitambarany hoe karana vazaha ary sonoa zay le karavasy ary tena marina mihitsy le izy satria tena zay marina isan'ny tena ny toekarena eto Madagasikara ny karana ny vazaha ny sonoa ay ary tena ifandresantsika foana io araka le voalazaiko teo le nitsahiviko teo hoe raha voavoaka ny ivelany ny zareo de malagasy tena milaza aminareo fa tena tonga saina tompo de tena nyteny mihitsy hoe am'larobia tsy maintsy avoakako zay fanazavany ray aman-dreny anankiray zay sanatry ny vava na ty lela ve lozany ireo olona niaina tamin'izany fanjanahantany zany fa za le taranaka niaina tamin'ny fanjanahantany tamin'ny fahazazahako ny fahatanorako sy ny sisa fa tena milaza aminareo fa tsy mba ohatry ny olombelona tsika fa ampitovisa sanatry ny vava ladiny lela rehefa verezonjo ianao de mitovy amin'ny biby zay nefa tena miverezonjo mihitsy ny malagasy ary tena hoe ao anatin'ny fanilikili nefa eto amin'ny tanyrazanao ianao no ahilika re olona raha mbatako hoe any amin'ny tanin'olona ianao mivahiny any no ahiliny ko ianao ny teo andeo any fa eto amin'ny taninao mihitsy ianao no ahilika zay ny tena loza ka hoy aho hoe hiditra amin'izany ataontsika hoe amin'izany fanavozany zany sy ary zany zany zavatra tanjona andrandrayntsika mianakavo malagasy ka hoy aho hoe amin'izao famaranana ny taom-piasana 5 eny am'roapolo fa amin'ny herinandro ny farany de tapitra indray ny zay taom-piasana 5 eny am'roapolo zay de tsara ihany mba hitenenana zany hoe karavasy satria hiditra amin'ny fanavaozantsika sanatry ny vava ladiny lela tsy biby akory ny malagasy ka karavasy ina voandroso fa olona tonga saina manam-panahy ary tena vonona no tiany tanin'ny razany amin'ny alalany fandraisana andraikitra fa zay ny olom-pirenena vanina tompoko zany foana ny tenentsika engany mba ho tanteraka zany maha olom-pirenena vanina zany ary tena tazona ny toerana nametran'Andriamanitra azy eto amin'izao tontolo zao ty Madagasikara malalatsika ty ia ny izay ihany koa no ataontsika hoe 20 minitra voalohany ny tondrana ny famelapelaran-kevitra anaraka irairay ary aloha sika iomanana any anatin'ny SMS.
Ny 033 08 550 02 no afanareo mandefa ny SMS ho anay fa tao anatin'ny resaka izay natao teto ihany koa dia nisy ireo nandefa SMS, nisy ireo nametraka hafatra mivantana ty fotoana izao iresantsika hoe misy fifanampiana azo atao ihany amin'ny fotoana sahalan'izao dia andeha fa tsy hivona kely ny hafatra izay napetraka ireo namana tamin'ny fotoana nionana taminy ny antsony marina loatra tsika eto mifantarana tokoa aloha dia te hoe te mifanampy amin'ny torohevitra misy miteny zao mandefa hafatra dia misy olona mamaly hoe araka le tenin'ilay namana teo aloha teo ka teto efa tapabolana lasa zahay nisy vehivavy renim-pianakaviana hoe ataotsika hoe mandray ndraiky satsamy reny amin'ny fanampiasana an'izao manodidina azy dia misy mpanaraka ny fandarantsika ihany koa dia hoe vonona ny fanampy amin'ny olo io amin'izay zava-dehibe iny izany zay ny lehibe mifanomezan-tanana zay ny atao hoe tantsolika ary mbola toe-tsaina malagasy mihitsy zay zavatra ka eto amin'ny misy fandaminana moa eto amin'ny radio Bosco dia omeko any ambany zareo mikarakara momba fandraisana ny laharana telefônina azahoana an'io le olona vonona ny anampy an'io renim-pianakaviana io dia any zany ny telefônina aminao tompoko mikasika an'le izy mikasika an'le fanirianao ia zay izy iny mifanampy inona fa ho tafita ireo ankizy ireo zanaka zay iandreketan'ity renim-pianakaviana aty rehefa mahazo zay fifanampiany samy malagasy izay eto ny SMS avy aminareo avy amin'ny alalany hoe 033 08 850 02 andeha milaza sahala amin'izao ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena no mahatonga ny zavatra eto amin'ny firenena tsy misy ny mahavanina azy intsony mampalahelo be zany marina angizy zany fahalovana tena fahalovana tanteraka zay raha miteny fotsiny tsika an'ireo volam-panjakana na volam-bahoaka voahodikodina amina miliarany dia io tenen'ny olona io maninona ny hoe fiarahamonitsika ny tsozarizary satria ny vola tokony ho ampiasana lasa any amin'ny tsy valehan'ny tompoko tokony mba heritreritra ihantsika tokony mba heritreritra ihany olona manana taranaka anitsika raha ianao amin'izao fotoana izao tena atao hoe miaina mibolangina tsara mihitsy amin'ny volam-bahoaka dia mba mieritreritra ihany ny taranaka fa tsy hoe foana iny ianao hoe zay koa ny any teneniko ia ity namantsika manoatra ity dia avy eny amin'ny faritra imerina fony eny zany fiarahamonina zany aty aminay aty dia tsy misy fa dia mandefa zava-maneno mafy tena mafy fety lava andro aman'alina zany ingy le lazaintsika foany le fifanajana ingy zany mba hajory ireo olona ny fahafahan'ny afy ianao ty andeha mafy dia asiokasika ny sofinao dia tatao vaky ny amponga tsofinao fa ny olona manodidina kosa tsy voatery mihitsy aiain'ny mozika amin'ny tatatata ao ataonao fanajy zany entiky ny tsy fanajana ny hafa mihitsy any zany tena ataoko hoe fitiavatena ary fanampanina ny hafa tsy manapotika an'izao ny hafa mihitsy zany tokony mba heritreritra koa tokony mba mijery izany keo nge mifoko tany dia tokony mba miteny na zay manam-pahefana manodidina ohatra hoe polisy na salamy zany ianao ny anareo fa raha tany raha mbola tatatatanareo dia rofinay io ohatra ina maratra an'izany
Mpivady vita mariazy manan-janaka vavina nambady efitsika ema ole na manata dia tsy afaka mandraiko amin'io hony za marina ve zany azafady dia androany hariva androany alina moa zany am'le onao mopera mivalo raha sasany alina zany ianao androany alarobia tsy manao an'izany bingo manao matsy misalovana ny asany sasany zany a za manana ny azy anio hariva mivalo raha sasany alina ianao zany miazo hoe ao anatin'le hoe dia plutôt le fanontaniana mopera ihany afaka mamaly an'izany mba hovaninao nambatsika eto za vehivavy 20 taona herintaona zay nanambadiako a le raha fo zaoko nefa tena makamo be ny ataony a zavatra tsy ataoko a dia lazainy fa ataoko a any amin'ny ray aman-dreniko izy no mitory an'izany ka le izy iny hoe ny avatriana tsy raha monina mitady avatrano dia vandrena dia hevitra ray ihany aza ny ipetrahanareo mivady dia mifondra aza mba miara mipetraka amin'ny ray aman-dreny apetrako tsara amin'ny ray aman-dreny na amin'ny andanina ny ankilany zay ihany ary zay ny atao hoe arilatra fa raha mbola ianao mbola mipetrapetraka ao a dio mantsoanao io ny zavatra mitranga zay le izy zay ihany ny vahaolana mialao salama tompoko ny namantsika ato inona tompoko no analako ny fitiavako an'olona iray fa tsy mety miala ato apoko sy ny saiko mihitsy izy nefa za tsy te arary fo aminy safidinonga izany izy dia alay fisaretsaina fotsiny a io resaka fitiavana hoe atao-poko fa misy sakafo tena tsy tianao raha vao mihinana an'io anao dia mioka mandoa dia mbola mihinana ihany dia mandoa dia kozy aminao hoe mitady aretina zay fotsiny ngely izy raha isotro ny sakafo fotony io le fitiavana ny fitiavana efa veritsika foana eto mifandarana andaniny sy ankilany fa tsy mandeha ila ny fitiavana fa rehefa mandeha ila dia ajanony zay fotsiny izy fa ianao no tia akarary tena amin'izany akarary saina akarary fo anapotika amin'ny fiainanao zay le izy ya manana namana vehivavy ity mpanoratra ity a tena mifakahazo ampotateraka izahay ole namanaty dia nefa zahay a tsy misy raha iraisana ka lasa mampiahy anay a ny toejava-misy namana ngery fa tena mifankaty manoatra noho ny mpiray-tam-poko ina ny mampiahy ahy hoe sao dia misy ray iray fa tsy fantatra ve na sanatriny zany misy zavatra hafahafa any ambadika any tandremizany zay ny ilana n'le tantarake misy olona tena efa hoe rotsaka mifanambadiana izy vao mahafantatra fa hoe ay rairay zareo rairay zareo tsy rairay misy fa rairay zany ny anankiray zany zanaka tany ambadika tany fa tsy fantatra dia mifanina dia tonga dia misy ohatrany mifanitona andremby mifanitona fotsiny amin'le raha iraisana zay le izy salama tompoko ny SMS manaraka ato a za vehivavy 20 taona efa manambady le zobaviko nefa mahita ho tsikeraina amin'ny fiainanay foana le zobaviko ianko efa 20 taona ohatrana inona ny tokony atao le namanata dia izy mialona izy mitavy aminao nefa izy mbola tsy manambady dia ataony izay manakorotana amin'ny fiainanao zany inge aza makina aloha rehefa tsy mianenjika anao ny eritreritro aza vakina aloha avelao hitady zay akarariny sainy sy ny fony sy ny foanahany izy ihany manapoizana ny tenany ary vao mainka ataovy mihitsy zay mampivelatra ny fiainanao amin'izay vao mitombo foana ny asorany dia izy ihany ny marary zahay misy fito mianakavy iray trano zay misy fito iray trano zany hoe izy eto nefa dia ohatranao hoe tsy mba hitako zany ny fanehoana fitiavana amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ka amin'le izy tsy maintsy mila zay nge le toka mila mifanakaiky-po zany hoe mifampiresaka mifanakalo hevitra ary indrindrandrindra mifanakaiky miara manao zavatra ohatra hoe miara mandio trano misy raha iombonana misy zavatra atao fa rehefa tsy manao an'izay anao fa ny telefona ny tambajotra tseratsera no fiainao dia io izy io zay tsy misy fanakakezana ny fanakakezana po tsy maintsy miainga amin'ny fampiresahana sy ny fiarahana manao zavatra zay tadidio fa za manantena zany izy fanakakezana po zany nefa samy miolon'olona samy makao azy samy mandeha samy mitady
mba hovany no namantsika ato reny mpianakaviana mananjanaka telo tena mizaka antseranyaina amin'ny vadiko satria iainako ny fanitsakitsana ny teny marary eo inkeo ny tsy fanomezam-boninahitra sy ny tsy fanomezanaja inona ny tokony atao. Le izy ny raha ny tena marina za aloha dia tsy mba olona dia hoe makasitraka an'izany hoe fisaram-pana indrindra ry olona vita fanamasinana fa raha mbola hoe fisoratana fotsiny dozy aza miaritra ny marary fa mela tao fa rehefa vita fanamasinana moa dia zay izy ankampan'Andriamanitra ko tsy saran'olombelona. Tena lazaiko anareo io zavatra resahana reny mpianakaviana io tena tsy vitsy mihitsy ny olona makany amiko ny tantaran'ny fiainan'ny fijaliana. Tena tsy mampino ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao tena tsy mampino. Ary io tsy voatery hoe le karazana olona hoe any amin'ny saranga sahirana fa indraindray misy any amin'le saranga ambony. Zany hoe manana ny tena hoe tsongom-bola ny asa mandrarany le ray mpianakaviana fa mpianakaviana vady aman-jana fadiranofana. Za dia tsy sasatra mihitsy rehefa mandeha manao famelabelaran-kevitra any amina sety hoe any amin'ny fampianarana na any am-piangonana na amin'ny toerana hafa. Zay foana zao foana zavatra fiteniko engany etsy amintsika manarika eto no isy ray mpianakaviana mpanitsakitsaka mpamono mpiteny ratsy amin'ny vady aman-jana ny tsy manome vola engany mba hatonga sainan'le olona tonga eo fa tena tsy lazaiko anao tsy mampino tena rariny sady itsinkereo hoe tena hoe matahotra mihitsy ny hoe ho sahirana ny taranaka eo anatrehany ray mpianakaviana ohatra rany satria ny ray mpianakaviana ny tompona andraikitra amin'ny rifim-piarahamonina ho tokantrano ka rehefa ratsy ny rifim-piarahamonina dia mivoana daholo ny zavatra rehetra ohatra ny ianao hoe dia hipetraka amina hoe alay saresaina fotsiny tena tsotra hoe eo amin'ny toerana hipetrahanao misy toerana famonoana ombohatra dia le fofona zezika sy ny alina rehetrarehetra amin'le toerana hoe misy abatoara dia le rivotra eo na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy rivotra ohatrany hoe raha tsy hoe manana fahazarany ratsy amin'le rivotra ratsy ianao fa raha sendra mandalo eo fotsiny ianao dia manampin'orona tsy zaka le izy dia amin'izay keo ny rifim-piarahamonina ho tokantrano rehefa ohatran'izay foana ka rehefa manampin'orona foana ianao farany sepotra rehefa sepotra matetika ianao dia farany maty io na tsy maty ara-batana maty ara-tsaina ara-po ara-panahy zay le izy. Vehivavy 30 taona eto no manohitra miaraka amina lehilahy iray ary niteraka telo taona 7 taona niteraka roa zany dia 3 taona 7 taona dia inona no tokony ataoko izy fa bevoka vao nahalala hoe ay misy afaka ohatranahany. Zay ngely izy ireo olona hitanareo io ngely lazaiko foana tsy maintsy fampatokisana dia fahamarinana dia fitiavana. Tsy misy fitiavana zany raha tsy misy fahamarinana sy fampatokisana ho tokantrano. Ny olona miteny foana le fitiavana eny manaika fa alohany tena hoe hidiranao amin'ny fanambadiana ny renany tokantrano tsy maintsy mipetraka ny fampatokisana dia miaina ny fahamarinana tsy famitapetaka dia amin'izay fotoana azo antoka ny fitiavana fa andeha araka ny tokony izy io tokantrano najoronao io zay le izy fa io zany lazaiko anao zay ny ahoany tena anisany tena mampaharikotra Andriamato tsy lavina ny mahaheno ny lehilahy zany hoe ny vadin'le vehivavy noho ny fahasarotam-piaro noho ny toe-tsaina hafahafa dia samy mihitsy ny miteny ratsy ary indrindra mampitovy ny vadiny amin'ny vehivavy mpivarotena tena marikotra mihitsy ary zany mba vetivety ny isy reny mpianakaviana eo masony zanaka izy tompoko no samy teny izany ny vadiko zavatra mbola tsy nataoko za mbola tsy namita izy ngamba mety manao ny ataony ihany fa zaho mbola tsy nametaka azy atamin'izay mivadianay nefa dia ho masony zanako mihitsy izy miteny izany ny antony satria raha matoa io manana akoatra ny asa zay ataony fa izy ny tena miasa mampidibola dia mbola manana sehatra iarahana amina fikambanana zay tena hoe mampivelatra ny sainy ny fony sy ny fanahany dia io tsy hitanao aty amin'ny endriny mihitsy hoe olona mijaly io raha matoa io fa olona mitsikitsiky olona finaritra tia mifandray amin'olona dia zay le fitsikitsikina sy fahaizana mandray olona zay no anaovany azy hoe vehivavy mpivarotena lozany izany ray olona dia miteny amiko reny mpianakaviana zao no taoko aminy rehefa zay ho any anaovany anao dia zao fotsiny piray anaka nareo izy renjanakao izy renjanakao fa ny piray anaka tsy voatery
ho mpivady zany hoe miara-matory miray efitrano manomboka androany ianao tsy miray fandriana amin'ny olona intsony satria ianao fa hosorany fotaka dia manaja tena na inona izy na inona teneniny aza miverina eo tsony fa ny zanaka ikambanana sisa no asoavy tafita azy. Raha ray mpianakaviana nanariny zanany telo mbola kely zao tafita ny ankizy 4-telopolo taona taty aoriana vao hoe zanako dia izy ve ilay reny raha manakana azy ka raineny io na tianao na tsy tianao za dia miteny izany na ratsy tahaka ninona ary tsy hanana nen'ny olona tsara ianao io no nahitany masoandro fa tsy olona hafa ka anjaran'le zanany mieritreritra sy mandindy amin'izay zavatra an-dragna fa io no raha ianao miteraka anao inona ny azonao atao ratsy io fa io ino misy fa ianao miteny ary betsaka ange ny ray mpianakaviana ohatrany zay mahatonga miteny mihitsy hoe rehefa niteny mpianakaviana tsy miravoravo-tanana tsy maintsy tafita ny zanany fa ny ray mpianakaviana miandry baolina mitotona araka miteniny tanora fotsiny rehefa tafita ny zanany za na tafita ny zanako nataoko nefa tsy nisy za andraikitra ny raisiny na de kely ohatry ninona ary tamin'ny mbola hoe nianatra ny ankizy fa nidany ny kibony nataony kanefa tsy afaka hiteny mihitsy ianao hoe tsy raha io nahitany masoandroko akory atao fa zay dia miankina amin'ny ankizy fa tsy ianao reny mihitsy no hiteny aminy hoe tsy mila mitiany io anjara ny mieritreritra vehivavy eny 12 taona indray no manohatra atao première eny amin'ny lycéony izy na olontiana nefa tsy avelan'ny ray aman-dreny miaraka satria tsy mahatoky azy ireo ny ray aman-dreny inona ny tokony atao ka zay ne ozy hoe tsika ray aman-dreny manomboka raika 12 taona ny zanaka vavy 13 miditra amin'ny atao hoe mialasakana fa io le mialasakana io raha ny tena marina manomboka mitsimoka ny maizay azy personnalitény ary eo amin'ny fotoana io izy tena le vanim-potoana mametra-panontaniana foana ary mitady fampatokisana avy amin'ny ray aman-dreny ny fitiavanamana ny ireo olona ka zavatra avy amin'Andriamanitra fa ny manana an'io zanakao lahy io na zanakao vavy io iaina ny atao hoe fitiavana madio manoa aminazy rehefa tonga ny fotoana nambadiana amin'ny atao hoe fitiavana madio satria raha tsy homanina le toe-po amin'ny fitiavana madio 12 taona ny vavy kely manam-pahatonga 20 taona tsy 20 taona lasa fitiavana maloto ny atao ny fitiavana angalarina fitiavana sipa fa tsy fitiavana namana ny namana tompoko ilany zany teny andray aman-dreny an'izany samy hafa ny toe-tsaina ny lahy hafa ny toe-tsainy ny vavy fa mifaminy nanaovan'Andriamanitra azy ka raha ianao milaza hoe mbola mbola zaza kely eo mbola tsy mavety azy tonatona dia hitanao fa ianao miseho anao mahay no Andriamanitra mihitsy mampitsimoka ny fitiavana ao am-pony ny atao hoe tanora vao misandratra reo hoe miala sakandreo manomana azy amin'le hoe rehefa tonga ny fotoana ny fanambadiana efa niany an'izany atao hoe fitiavana madio zay le izy fa rehefa tsy manaiky an'izay ianao dia fitiavana angalarina ny ataony tiazagaga ianao zany angeny tsy ina moa tesao mampatezany fa ny tokantrano amin'izao fotoana izao fitiavana angalarina foana ny nataony teo amin'le fotoana na ny manan'Andriamanitra azy hanana fitiavana madio zay le izy zay le izy na tianao na tsy tianao satria rehefa tonga amin'ny ovan'ny-taona le ataoko hoe miala sakana io efa manomboka miasa ny atao hoe tsirom-panentana hormone ao aminy ary io tsirom-panentana io zay manentan'izay maniry zavatra izy misy faniriana ao anatiny toe-batana io na tianao na tsy tianao rehefa tonga amin'ny vanim-potoana misy fadimbolana zanakao vavy dia efa miasa ny tsirom-panentana rehefa tonga amin'ny vanim-potoana vaky feo ny zanakao lahy raha manomboka amin'ny tsiry volom-bava kely efa miasa zay ny tsirom-panentana ahoana ny isan-kananao an'izany avy amin'Andriamanitra ange zany ianao nga mahaino Andriamanitra nga zay fitenina hoe tsy mahazo manao zao ny vatanao efa misy nanaovan'Andriamanitra azy hoe ohatra ny zava-maniry rehefa ataonao amin'ny tany eo dia tondranao dia mitsimoka na tianao na tsy tianao tsisy avandraiky io ilay fitiavana amin'ny miala sakana mankasitraka hoy ny SMS-tsika atony amin'ny loha hevitra tena tsy mifankahazo apo mihitsy ny olona samy maka ho azy hoy izy fanamariana tsotra izay ity ngamba ny amarana antsika azy no hoe isika malagasy dia tsy ho tafavoaka amin'ny fahantrana zany raha tsy miala amin'ny fitonana frantsay resaka daholo fandrebirebena daholo izay rehetra akoatran'izay aiza manana ihany fanaterantsika ny tany manana kareny zaho
milaza aminareo foana mborona vo vetivety andresaka tamina tanora mpianatra ozy hoe ny tena mampalahelo ahy dia zao ohatra ny tsieritseretintsika mihitsy hoe Andriamanitra na hanome arena sy tanjaka anankiray any Madagasikara inona le izy ara-boajanahary le toerana nametrahan'Andriamanitra any Madagasikara ato amin'ny ranomasimbe indiana tompoko no atao hoe toerana géopolitika géostratégique tsara indrindra ireo firenendehibe rehetra ireo samy mitsiriritra anana toeram-pamaharana eto Madagasikara no io toerana nametrahan'Andriamanitra azy heriny izany tena milaza mihitsy hoe drehetra mitambitambimin'ireo firenena zao fa miaraka amin'ny anja tena lazaiko anao fa raha hainao ny mampiaraka firenena telo matanjaka eto Madagasikara raha voatelo manko izy tsy afaka hoe raitetika sy nama sasisa mitady tombontsoa fa lasa ry zareo indray no mifaninana ohatrany hoe manao zay tsy ampatanjaka be loatra dia nefa rehefa manao an'izay izy dia anao malagasy no mahazo an'ilay tombontsoa zavatra azo atonga izany tsy zavatra foroporoana fa tsika tonga bakeo ny antsanany manao an'izao zany tena milaza aminareo fa raha tena manana fahasahina ny fitondram-patsakana milaza hoe zay tsy ho ampifilafilanareo amin'izay any io inona moa ny entanay makany aminareo inona ny entana avy any aminareo makaty alohanao miaraka amin'ny anina miaraka amin'ny anina miaraka amin'ny anina lazaiko ianao fa mangina ny vavanireo mangina mila finiavana fotsiny mila finiavana eny ary izay no roapolo minitra faharoa nandraisana ny SMS anaraka iray ary sika Salve,
020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09 no ahafahanareo miditra mivantana mba ovana tompoko afaka miresaka vonoina kely fotsiny radio dia amin'izay ara-dalàna tsara ny fifandraisantsika 020 eny tompoko afaka miresaka tompoko tapatapaka Yaraba mo general la din traba panuta fandarana tompoko. Narabanao koa tompoko. Voglio pitare di mula mamerna sorono mo general lamti fandarana ti. Kara tompoko. Nyali ratelu le tua nan buona ni na tele we solo tennis tomat mo general. Quando I fanda fotografian. Vovko vevo I fatati. Zay indrindra mampalahelo. Saina mboka ty adefika ty anako ty mo general. Tompoko atao fiary. Mo general mo teny vazans no karavasa malagasy. Efa za mo general am te fana malagasy mitovy ramitsika de fa mikaravasa malagasy eo aminy indrindra ny anivondrany orinasa reto. Mampalahelo be zany tompoko. Tena za mahita mabetsaka indrindra ny zony mpiasa malagasy tena very mihitsy any anivondrany orinasa reny. Resaka knaps, resaka fitsaboana amin'ny tsy fahasalaman'ny mpiasa ary na da marary ary de forsiavina ohatran'ny robot hiasa ihany mivoaka malagasy. Zany zavatra hitako zany ka zay mba tiako ampisaitsaina am'le hoe vovoka vo ifankaty ary ho faty ve le malagasy zay vo itiavina. De zay mo general araka ny teniko mo general tamin'ny heriny de nanira de nani olona hoe mangataka anao fa tena mba hitako hovalina ty firenena ity raha mba mirotsako fitianao. Eny tompoko misaotra anao indrindra mifatokisana. Engany mba hoe mba hifankatitoko malagasy. mba ovana tompoko afaka miresaka ya ny 020 22 443 90 mba ovana tompoko afaka miresaka fa efa tafiditra ianao. Zao ho anareo tafiditra mivantana aza mihaino radio intsony fa misy elanelana ny fifandraisantsika. Mba ovana tompoko afaka miresaka tompoko. Ya lavidavitra ihany koa zay. Mba ovana tompoko afaka miresaka avy hatrany. Ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ho anaovanareo miresaka. Mba ovana ary tompoko. Yaraba mo general Miaraba tompoko. panotra fandara amiko. Tompoko. Makasika ny fitiavana za mo general manambady Eny tompoko. vita soratra vita mariage Eny tompoko. de manjanaka telo zay. Ivady koa rehefa mivadineniko amin'ny fahadisoana kely atao natao hoe kely zany efa hitako hoe tsy tiako tohizana le fahadisoana de tsy mamanaiky diso tsy mamanaiky hoe mba miaino anazy zany de izy indray ary no mazavaza sy manome tsiny be anazy zany de eny fa na ny sakafo za miasa za mamelona ny vady aman-janako na ny sakafo ary ako de latsaina hoe izao no ianao io ianao tsy mamanakambo ianao mikarakara sakafo karakaika any hoaninao ianao tsy mahavita ampianao zany ianao raha tsy za efa za mino mamelona anazy de vokatra zavatra zay miverimberina zay de lasa nanana eritreritra lasa lasina miparaty anazy ako satria tsy mivoka ao an-trano tsy mahazo fifaliana tonga andeha ody ako fieritsaina any andeha ody de aty ivelona zany lasa hitako hoe mahazo fifaliana de tratrany am'izay moa za tam'izay heritaona lasa ny zavatra zany tratrany tam'izay fotoana zay de nifola taminazy ako nialatsiny taminazy nantatraiky taminy hoe niantona tonga nananao an'izany ny de zao hoe tsy mahazo fifaliana aminao mihitsy ako na ny fitiavako anao ary lasa ohatrany mangatsika zany lasa tsy tianao zany ako de za manko tsy de miteny tsy de tena miteny be satria de tsy de tiako loatra le miteny be fa rehefa misy fatsomatony za de miteny de lamina zany zay tao aoriana am'izay izy de aty afara nefa mbola mamerimberina isaky nyteneniko izy amin'ny fahadisomatony de io zavatra io ihany no ampatsiriny aminazy zany hoe ohatrany hoe anankoniny an'le fahadisoana tao de tenenako sy anotsiko anazy de za zany lasa ohatrany hoe tiako hoe lasa fahadisoako be zany lasa fady lasa iverina amin'ny party anazy indray tiako hoe avy zanona isarahana mihitsy izy nefa
zako manambady mampalahelo anazy le zanako a hitako hoe izay na tapety hoe inona ny ataoko na fahasoanao anazy raha ohatra ka tena ialako tateraka mihitsy izy satria lasa ny metsinina indray manko izy hoe io ary anao tamverina mampasy anazy nefa noho izay zavatra zay tsy mba eny ny ankizy rejereny ny ankizy jerena zay foana ny fitianiko ny olona rain-janaka sy renin-janaka ntsony rehefa tsy mifankatia fa miaraka manabe ny ankizy no iverena atao fitsapany fa ny ankizy no iverenanao fa tsy izy zay hoe rehefa miresaka amin'ny ankizy ianao dia mitsikitsiky falifaly sy namana ianao kory tsy miavinavina aminy fa atao fitsapany fa hoe ny ankizy no iverenanao ary ny atafitanyireo zanaka ireo ny iverenanao ao fa tsy izy mihitsy renin-janaka ny anarana io manomboka zao fa tsy vady zay foana ny any zavatra tena inika ndikan'izany mbola miray monina ny anasoavana ny zanaka ikamarina dia nitadiava hoe miaraka amin'ny ankizy zay andaotsika raka izy ivoaka andaotsika andeha ary ananina ary andaotsika ary ananina ary mba am'izay koa mba mifalifaly ny sainao mba misy ny ankizy miaraka aminao avelao izy ao ny ankizy ny tomina ny ankizy ny tomina zay ka avela izy ao mitonga saina izy rehefa ataonao an'izay ny 020 22 443 90 mba hovana tompoko afaka miresaka tompoko miaraba tompoko miarabanao tompoko miaraba mon général manahoana ianao mahafinaritra be le fandarana mba hovanina dia Christian ny anarako avy aty Antsirabe miantso eny tompoko dia za zany mba te hampafantatra fotsiny hoe zako tanora manao asa tanana dia nefa tsy fantatry ny fanjakana le asa tanana ataoko za zany manamboatra pompy amin'ny lavadrano dia asilo oxydable noseko amin'izy io dia rano fisoty madio navokale pompy dia nefany a ny tena itiavako anazy io a mba ataoko any amin'ny EPT ohatra dia mampitaka rano fisoty madio ny ankizy kely dia mbola kely dia efa mianatra fahadiovana ie dia zay zany dia mba tiako atongavana hoe raha mba misy mahafantatra le zavatra ataoko a dia aty Antsirabe misy anahako dia alefasan'ny tambazotra ny numéro-ny telefoninao sy le zavatra ataonao fa betibety ny olona mijery tambazotra dia ho hitanao ma fa ho avy ny olona anatona anao zay mba hovana tompoko 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 ny fanarahantsika dia afononareo ny radio mba hovana tompoko ya afaka miresaka ianao eny tompoko mba hovana tompoko tsika rehetra tompoko mirabany mon général tia mpanolotra fandarana marabanoko tompoko ary mpiarakaviana miantso ny ainao le lehilahy teo a le hoe ataony vadiko asao ataony vadiko marina zany ny vehivavy a mitatatatata ketsy farany fa tambatamazo iny omeny ny olona tsara ianao na nomeny ny olona hafa ianao fa io ihany ianao a dia tambatamazo izy inona ny tianao inona mety inona marinao ary zavatra ho atoroko atsika vehivavy dia bangoy tsara ny volo ataovy tsara ny akanjo raisy tsara ny vady fa sarotra ny mitady olona hoe tiany ekeko teo amin'ny ary tsaramasina tena marina tiavo vady amanjaraka tompoko manaova teny malefaka amin'le vady fa maninona kainao masakritra be ohatrao hoe satria ny vehivavy a tsolika amintsika vehivavy a fa tsika raha ikitakita tena amboarina kely le fomba fitenenana inona ty mivadika atoroaka misy vola atolentiny avorina daholo ny ankizy amin'ny riva miaraka eo olona tabatra daholo inona ny nafinaritra inona ny nasositra inona ny nafaly dia miara ny tiakakaka daholo izay a ny zavatra mbo atoroko atsika rehetrarehetra manana fanambadiana indrindrindrindra fa farambadiana teo amin'ny alotaramasina sotra betsaka tompoko tena misotra tompoko raha tsy vehivavy tsy mahita an'izany hevitra zany za zao lehilahy dia tonga dia hafa mifiteniko a tena makasitaka makatela to tena zany teny zany misy fiteny zay manko manao hoe ny vehivavy ny lehilahy maso fa ny vehivavy sofina ny lehilahy zany tsy hideridery teneninao teny hoe bango tsara ny vola atao zao ary ny vehivavy sofina hoe mila teny fitiavana teny fahafatokisana teny fampaherezana zany mila ny vehivavy zay ny mahasamy hafa azy maso
anakiroa, ny sofina koa anakiroa, zany hoe mitovy na ny lahy na ny vavy. Mba vana tompoko. Vanina tompoko. Tsika rehetra o. Afaka miresaka ianao fa tafiditra mivantana tompoko. Mba iresaka tompo fa ny fitahan'ny vaty koa tompo. Io. Inona minute antony? Vehivavy 5 taona. Aha. Fitahan'ny vaty koa tompo tiany hoe andana avy any Antananarivo an'izay de ozy iny hoe dana ozy iny anareo mianaka to de mandeha fa zay ho tiany manaraka avy aoriana de niandry tamin'ny 4 volana angamba zay tonga. Nandasany izy tonga. Roany zany nareo. Roany zany nareo hoe matoy izy tsy tonga. Io. Aseny mandeha de rehefa avy eo izy tsy mipoitra akory. De ndana mandeha ho ziry fa tany eny zay de lazay fa hoe marikiriky azy ho ny taimbavandray aman-dreny tsy to. Andray. Satria ny ray aman-dreny malahelo zanaka de mama ho tiany nefa zavatra tsy nataony tanana sy ny tompoko nefa ny ray aman-dreny tsy malahelo zanaka ny ray aman-dreny de tenen'ny ray aman-dreny ty izy hoe tenen'ny ray aman-dreny ty izy zany nefa fitsapako azy ozy mamako. Eny fa zay ny le hoe fifanajana re olona zanaka sy ray aman-dreny zany mila mifanaja tsy hoe satria ianao ray aman-dreny de manao tsinitsinina ny zanaka ary ny zanaka koa tokony hanajany ray aman-dreny zay ne ny fiarahamonina milaminy sy mahafinaritra sy mateo ty tsy maintsy misy finiavana ary ezaka avy amin'ny andaniny sy ny akilany fa tsy mandeha ila fotsiny kosa io. Izay ihany le izy. Raha misy fafahana ny ray aman-dreninao satria efa natsapy izy zany fitsapana no natao an'ilay rangahy de ny tsara hoe miantso izy. Miantso izy fitsapana anaka no natao tamin'ny fotoana iny fa tsy hoe zavatra hafa tokantrano tiana ho tsara no nresahana de mifanazava resaka satria mbola misy an'ilay zanaka niraisana ma hoe nareo mianaka nareo koa efa nisy fanekena tao anatin'izay de izany rehetrarehetra izany zany no ilazana hoe adidiny rehetrarehetra mamerina-nareo zany ao anatin'ny valan'ny fifankatiavana sy ny tokantrano. Eny tompoko izay no namarana ny fiarahana teto tao anatin'izay adiny ray izay ankasitrahana ny ray aman-drenitsika ny Général Désiré Ramakavelo ny vahiny tato anatin'ny fandaharana mifoatranareo nandefa SMS ny antso mivantana ianareo maniry ny resaka sy manana fanamarina ho an'ny fandaharana de miantso 032 07 201 51 032 07 201 51 de ianareo avy any amin'ny faritra manomboka amin'ny 10 ora sasany ariva ianareo zany no miantso de ireo rehetra izay mahazo ny fotoana zany de aoka anaja ny ora ny andro fa mbola maro ny zavatra iarehana ho amin'izay fandambenana fiarahamonina izay mankasitraka neto namana teknisiany reto Marc Rasamana sy Arlanto Ranavo Manantsoa tao amin'ny lafiny sary sy ny feo de mankasitraka tompoko mametraka ny manam-piresaka manam-pitafa ao manaraka indray veloma tompoko. Veloma tompoko. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina